Magnano mbalatsara tompoko lahy, mbalatsara tompoko vavy. Asiana fagnazagna anao magnaraka ny antsipirim-baovaotsika eto amin'ny radio antsony filazantsara hatramin'ny farany. Motongotsika eo amin'ny lafiny fagnabeazagna ny fampalaam-baovao amin'ny ity anio ity. Tontosa omaly fa 12 Jolay 2024 ny Vavaka ho an'ireo mpanala fanadinam-panjakana Baccalauréat teto amin'ny lycée Adventiste Antsiranana. Zava-dehibe ny fametrahana ny fiainana eo am-pelantagnan'Andriamanitra. Noho izany dia natokana ny fiangonana Adventiste chapelle lycée Antsiranana itrotroana am-bavaka ho an'ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana Baccalauréat ny 12 Jolay ho avy izao ny fotoam-bavaka ny sabotsy 12 Jolay 2024 lasa igny. Vavaka tsodrano fampahirezana no nameno ny fotoam-pivavagna ny sabotsy 12 Jolay tontolo andro tao amin'ny fiangonana Adventiste chapelle lycée mba hoentigna mampahery ireo mpianatra ireo. Manoloana zany indrindra dia nirahary soa sy nitsodrano ho an'ireo mpianatra rehetra anala fagnadinana ny governora ny faritra diana Daodo Arona Marisika. Manomboko amin'ny alatsinainy 12 ny volana Jolay dia andro tapahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana hanaovana ny fanadinana panjakana fahatelo dia ny Baccalauréat ka tsy latsa-danja amin'izegny ny zanakatsika ato amin'ny faritra diana ka magnoloana an'izegny amin'ny maha tompon'andraikitra voalohany ny tegnanay ato amin'ny faritra sy amin'ny maha ray aman-dreny koa ny tegnanay ato amin'ny faritra dia mirary anareo mba hanana vatana salama sainy tomady hiatrehana an'izay fagnadinana Baccalauréat izay. Mirary koa raha mirary ny atontosa amin'ny antsakany sy andavany ampahatoniana ary agnatin'ny filaminana tanteraka. Tsy adigna koa anareo mpampianatra sy anareo mpandraharaha izay manana adidy masina sy saropady ka mampahery anareo magnoloana ireo zanakatsika hiatriky ny fagnadinana sady koa ho avy nyity faritritsika ity. Eto ampamaranana dia mirary soa, mirary vokotra tsara ho anareo zanakanay jiaby hiatriky ny fagnadinana manomboko amin'ny alatsinainy io. Samby tahinin-janahary anareo jiaby. Izay eto amin'ny radio antsony filazantsara ihany koa dia mirary soa sy fahombiazana ho an'ireo mpianatra angalana fanadinam-panjakana Baccalauréat rehetra. Nanolotra vola iray tapitrisa ariary ho an'ny vehivavy Adventiste ao amin'ny fiangonana Antsiranana ny VPAN Antsiranana omaly sabotsy fa 17 Jolay 2024. Tonga ny Vavaka tao amin'ny fiangonana Adventiste Antsiranana ny VPAN Antsiranana Ramatoa Joseline Maxime sy ny ekipa miara-miasa aminy omaly sabotsy fa 17 Jolay 2024 maraina teo. Nambarany ity tompon'andraiky mpanjakana ity fa tsy misy tomombana ny zavatra rehetra raha tsy ankinina amin'Andriamanitra zay atao. Noho izany dia zava-dehibe amin'ity filohalevitry ny antenimieram-pitenena faritany Antsiranana ity ny fivavahana ary izany ihany koa dia efa fiainany andavanandro ho iatrany ny fagnazavana sady nampahery ny mpino Adventiste nandritra ny anjara fitenenana izay nataony. Olona voateza tao amin'ny fikambanana skoty ny tenany ary anisany nanabeazana azy ny izara amin'ny hafa ihany koa. Noho izany dia nanolotra lelavola iray tapitrisa ariary ho an'ireo vehivavy Adventiste ao amin'ny fiangonana centre izay hamonjy ny kongresy lehibe any Antalaha ny voalohany hatramin'ny 9 aogositra 2024 ho avy izao. Olombelona mangataka hazanahary babinao zany zavatra ataoty amin'ny asa amin'ny fiarahamony satria tsy olombelona dia mitady vola mitady ny afinaritra ny maha-olombelona tsika. Na mijanona eto mitondra vavaka misy zavatra kely vao tsy rampy ny tanana
eo anatin'ny boky kely pasteur hojerentsika manara fa nisy zavatra fotsy mamintananay pasteur omena ro vehivavy zay volona andeha anatina fivoriabe any Antalaha pasteur vavisa fa ny fony manolotra tsara reto dia fony fely fitiavana lelambona MIFEM makasitrakotain'Andriamanitra daholo atsika re tompoko misaotra pasteur misaotra tsika rehetrarehetra miaino hotain'Andriamanitra atsika eo amin'ny setra finoana zay trano no anoitsika ny fampalamba avao amin'ity androany ity sabata natokana ho an'ny lolona ihany koa ny sabata faha 17 ny volana Jolay 2024 magnerana ny fédération de Madagascar avaratra agnisany nanatanteraka zay ihany koa ny fiangonana Adventiste tanambao Antsiranana omaly maraina teo mafy ny andraikitra napetraka amin'ny loolo ny mpiangonana hoy nambaran'ny pasteur Solofo George Jean Mesmer izay mpiandraikitra ny fiangonana Adventiste tanambao centre noho izany dia mila fanomanana izy ireo vavaka fampahirezana no natolotra ho an'ireo loolona ao amin'ny fiangonana Adventiste tanambao Antsiranana ity omaly sabotsy ho fankasitrana ny asa vitan'izy ireo eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana na mafisin'ity pasteur ity atrano fa andraikitra lehibe no napetraka Andriamanitra amin'ireo loolona ireo ka tokony omena ny atsy sy apetraka amin'ny toerana izay tokony isy azy N'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe maino izy manaja ny rainao sy ny reninao. Io ray sy ny reny voalaza io sy le miteraka fa izay ny rehetrarehetra dia hoajery. Izay vakiteny ao amin'ny Hebreo toko fa 13 andiko fa 17 manekeny mpitonananeo ka manoava azy fa izay mianona ny fananareo araka ny tokony ataon'olona mbola mpamoahany mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisempoana fa tsy ahasoanareo izany. Atsakira lehibe no nataon'ny MIFEM distrikany Antsiranana ho fanomanana ny kongresy lehibe agny Antalaha. Nanatanteraka Antsapanahy fidiranan'Andriamanitra ny MIFEM tato amin'ny distrikany Antsiranana omaly fa 20 Jolay 2024 tao amin'ny fiangonana Adventiste tanambao Antsiranana no nanatanterana ity ny tolakandrony sabotsy fa 20 Jolay io. Nanitra ity Antsapanahy ity ihany koa no nanokanana ny tenue ho an'ny MIFEM ato amin'ny distrikany Antsiranana. Mariana fa vehivavy Adventiste eo amin'ny 70 avy aty Antsiranana no hiatrika ny kongresy lehibe any Antalaha ny voalohany hatramin'ny fahaenina ny volana aogositra 2024 ho avy izao raha ny fagnazavana nataon'ny tompony andraikitry ny MIFEM ato amin'ny distrikany Antsiranana. Ah
Igny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no azona rosanao tamin'ity androany ity magnano veloma mandra-piona ny namanao be mitombo Arlin izay nanotrany vaovao anao tamin'ity androany ity veloma tompoko